pejy politika kosa indray dia manoloana ny fanoloana na fanesorana ireo ben'ny tanàna atao amin'ny distrika ny Mananjary, Vangaindrano ary Ikongo dia manazava ny momba izay indrindra ny avy eo anivo ny ministera ny ati-tany. Commune ambanivohitra teo dia commune Mahavoky ao amin'ny distrika Mananjary, commune Iary distrika Vangaindrano ary ny commune ny distrika ny Ikongo izay nanana ben'ny tanàna lany tamin'ny fifidianana tamin'ny 30 Jolay no nosoloana ny filohan'ny délégation manokana na PDS. Noho ny fahitana ny fahabangan-toerana no antony hanatanterahana ny fanovana hoy nambarany teo anivo ministera ny ati-tany. Toerana anankitelo zany voatery tsy maintsy nasiana PDS ary tiako ny manamarika amintsika eto fa manaraka ny lalàna manaja ny lalàna manankely foana zany ny fanapahan-kevitra ny raisiny fitondram-panjakana zany hatramin'izay ka hatramin'izao arezana foana mba hanaja zay lalàna velona zay zany. Ohatra zao mahakasika an'ireo PDS anankitelo ireo zany ohatra zao ka ny commune rurale ny Iara ao amin'ny distrika ny Vangaindrano zany dia maty lehibe ny tanàna vaovao fito tao ary mazava loatra fa misy ny lalàna zay milaza fa hoe rehefa maty lehibe ny tanàna ao anjarany solon-tenam-panjakana lehibe ny distrika eo atoerana zany misezira na manoratra any amin'ny fitsarana miady fanaovana fanjakana na tribunal administratif ka anjarany tribunal administratif amin'izay fotoana zay mamoaka karazana didy zay milaza fa tena banga toerany ben'ny tanàna amin'ny toerana io ka miandry ny famerenana fifidianana atsika ary ino tsy zay tsy afaka mitsabaka amin'ny raha-pitsarana fa ny azonay atao moa zany ato amin'ny départementako zany dia ny lafiny administratif zany dia tsy maintsy nametrahana PDS satria manahirana be zay fahabangana zay vide juridique zay tsy maintsy napetraka aloha ny PDS zany. No mafisa ministry ny ati-tany manokana fa tsy misy antony politika fa noho ny fampiarana ny lalàna misy avokoa ny nanoloana ho PDS ampitantana ireo commune ireo. Ao anatin'izany ny commune ambanivohitra, Ifanare, Ikongo. Tsy hisy zay antony politika zany fa io ny tribunal administratif nanao annulation zay tsy afaka ilaza na hoe ijery zavatra ao ambadika foana fa hoe io ny lalàna namoaka ny didim-pitsarana zany navoaka ny tribunal administratif dia ny fantatray tsy maintsy mandeha foana ny raharaha eo amin'ny commune anankiray io ny amerena fifidianana io tsy maintsy nametrahana PDS aloha mandra-pisiny fametrahana mera vaovao zany amin'ny siny fifidianana fotoana zay mahamety azy zany. Hatreto tsy mbola misy voafaritra ny fotoana hanatanterahana ny fifidianana famerenana ho an'ny commune izay tsy mbola manana ben'ny tanàna.